betsaka ny tsy fetezana hitaraina ny olom-pirenena sy ireo mpiatsetra momba ny fifidianana fa rehefa tonga ny amin'ny raha fipitsarana io satria tsy mazava miporofo tokony entina manatanteraka n'izay fitoriana izay na hoe fohy be ny fotoana anatantera azona mametraka n'ilay fitoriana na hoe tsy mazava ihany koa ny fampiarana sy ny fomba famakina n'ireo lalàna izay mifehy fifidianana dia lasa na tsy azo raisina na azo raisina fa tsy mitombona daholo ireny fitoriana izay apetraky ny olom-pirenena ireny. Betsaka ny hitany olona hoe tsy maty manota eo amin'ny tsy fetezana sy ny fandikana lalàna momba ny fifidianana zany rehefa tsy misy ny sazy raisina momba an'ireo izay mpandika lalàna rehetrarehetra. Be dia be ny loka ny fampanantenana izay nataontsika ho an'ny olom-pirenena ny fidy atsika nandritra ny fitoam-pifidianana sy ny fampelezan-kevitra. Matoantsika nanao an'ireny lokaloka sy fampanantenana ireny dia mino zany izay manokana fa manana ny paikady sy ny fomba fiasa hoentina manatantaraka azy ao anatin'ny fotoana izay neritreretinao nandraisana ny fitondrana. Fa tsy hoe eo ndray ianao dia hitady ihany amin'ny 10 taona manaraka ny eritreretinao nefa ny lokaloka nataonao tao anatin'ny 5 taona dia tokony ho tanterahanao ilay lokaloka.